misaotra rao misafidy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tomboko vavy manao ana tomboko lahy dama no vahintsika amin'izao alina izao miarabanao dama miarabanao joary dia miarabantsika manaraka ny fandarana ihany koa rehefa nieritreritra elahako hoe dama no antsona dia ngamba ho adiny efatra ngamba tsy ho vitsy ty fandarana ity voafetra ihany nefa le izy dia nieritreritra zay sy dama talohany amin'izao hoe inona ny atao dia hoe andao ireo hira vitsivitsy ny dama izay miankina amin'ny raharaha-pirenena ny raharaha malagasy no velabelariny kokoa aloha dama ny anazava hoe fa maninona no izay no nisafidianay mirahalahy ny antony a dia izay hitako amaleo a dia ny aingam-panahinay dia miainga avy eo anaty ny fiainan'ny malagasy tsy vaky volo ny filazazy zany hoe avy eo amin'ny vahoaka zany a ny aingam-panahiny miainga dia mivadika hira dia rehefa avy eo averina eny amin'ny vahoaka indray dia zay fiainan'ny vahoaka io zany inona daholo ny fiainan'ny vahoaka dia zay le fiainan'ny vahoaka amin'ny akapoben'izay a no misy hira mifanaraka amin'izay sehatra hoe na sehatra momba ny resaka politika momba ny resaka fiainan'ny vahoaka resaka momba ny resaka toe-karena voaresaka ho daholo ny fiainantsika satria ny hiranay a taratry ny fiainantsika malagasy dia raha ny hira ny dama hira maleo amin'ny akapobeny rehetrarehetra tsy ho vaoresaka eto fa andehantsika nasongadina vitsivitsy dia niresaka indray zay sy dama hoe inona ary ny hira tononkira ho avoaka ny dama ho resahany eto sy ho velabelariny voalohany amin'izany dama nieritreritra be milanga dia oe tsara fipetraka tsara fipetraka satria ny firenena ny atao hoe mandroso dia miala amin'ny toerana ray dia mandroso mihetsika zany dia ny mampihetsika ny zavatra rehetra ohatra mampihetsika ny sarety taritin'ny olona dia angovo ao anatin'ny vatan'olombelona no mitarika ny sarety angovo zany resaka angovo le izy dia ny mampandeha ny moto angovo ny mampandeha ny tôbily angovo ny mampandeha ny zavatra rehetra angovo daholo eny fa na dia ny famokarana herinaratra aza elektricité ozy tsika dia angovo akoranafo no mampandeha n'le milina ahafahana mahazo herinaratra zany hoe ny mampandroso zany dia angovo ary io zany efa tany amin'ny taona valopolo tanoany a no fironona satria nisy fampanantenana nataon'ny filoam-pirenena tamin'izany hoe be milanga ohatra ny rahantsika akory ny velim-panantenana ny malagasy zany hoe way amokatra akoranafo avy eto Madagasikara tsika angovo ahafahana mampiodina mampandeha ny firenena mampandeha ny firenena kinanjo mandraka ankehitriny dia nijanona matomboka zany lehibe milanga aloha fa nisy indray a misondrotra avy eo anelanelana eo a lay atao hoe tsimororo indray a dia efa menaka mavesatra zay mampiodina ny mampandeha ny sambo reny zany a menaka mavesatra mampandeha azy sy ny machine industrielle dia ny machine bevata be reny zay mampiodina ny orinasa bevata be sy mampiodina mafahana mahazo herinaratra ohatra reny le lazatsika hoe groupe bevata eto Madagasikara reny a dia mandeha amin'ny menaka mavesatra tamin'ny androny rajonao mampianina efa nisy fanandramana nampiasaina ny menaka mavesatra tsy miroro na omby le izy teo fa tsisy valina efa zao le izy loko ohatra manomboka manodina eny manomboka manodina izy ka eo indrindra zany no olana angeza be dia zao ny avy any andafy sy ny avy ato anatiny lasa aloha dama le hira le tononkira le hoe ny taony ty ny herina eno ny taony ty mierina tsy izy inona ny mba entiny
de hatramin'izao zany mbola valable ialako tsiny mbola mitoetra ve ny tonkiry ma tena mitondra mihitsy satria le lazaiko teo hoe ny avy ato anatiny ina moa zany ny avy ato anatiny de ny manana toerantsika tsy miroro misy menaka mavesatra avy ato anatiny zay ny avy any velany le afarana amin'ny sambo de eo zany le izy hoe velim-panantenana indray hoe tena amokatra avy ato anatiny tsika zay zany le fandeha izy de nefa ny zavatra misy amin'ny mitranga amin'ny firenena de miverina indray le hira satria ho izy le hira hoe ny taony ty mierina asy zay mba hoentiny aiko mbola iverina ny zavatra reketiny reketiny fanantenana efa miena mitsilopy fanatsarana efa zary nofinofy de ireo voana fafy taona maro ny lasy zay ho any zanaka manjafy mbola tsy vokatra ihany manay aho fa tsisy ovo ny moaly tsy ovavolo tony fanankenendrova efa may daholo enjana be satria mbola mitoetra hatramin'izao tsy moro rehefa ary ny tena loza dia ny fifandraisan'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra eo ny tena loza satria voalazan'le tonkira indray hoe manay aho fa tsisy ova zany hoe ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka zany misy ayatsy havanana be mihitsy nefa rehefa te ampandroso ny firenena ampandeha ny firenena ny angovo voalohany indrindra mbola mandilatra ny tsy mirovo de ny fifampitokisana zay ny angovo ery avy ato anatsika malagasy mampandroso firenena rehefa misy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina aloha lazaiko hoe tsy entina fa doatra de tena ohatrany zavatra fotsika vahoaka de ny fifampitonoandreo mila fifampitokisana de inona nefa mampisy ny aya ny kolikoly ny kolikoly zay nylovaina hatramin'ny nazahotsika mifalevatena makaty ny fivangongona kolikoly de le kolikoly moa zany ny volasa mahazo loza fa ny kolikoly ole tsisy raha tsisy olombelona manao azy zany hoe ny kolikoly zany teraka avy amin'ny olombelona zany ny olona aona moa ny adivana amin'ny kolikoly ny kolikoly nefa zavatra ataony olombelona de miady amin'ny olombelona zany any le olana be le izy satria tsika rehetra samy tafiditra ao anatin'ny daoly dama le tsy miroro toatra nefa namorona hira mombany tsy miroro ary le satria le fiandohan'le tonkira zany de hoe nanginy be milanka efa taona maro nanginy be milanka fa tsy miroro ty mitranga zay le izy de io nefa menaka tsy hoe zavatra mbola hotrandrahana avy any anatiny fefa te ambony tany de maninony tsy hotrandrahantsika maninony tsy ho ampiasaina anasoavana ny maro misy eto Madagasikara ajantsika eo be milanga sa mbola misy miditra hira hafa ndray mantsy hiditra hira hafa anao aloha tonga de lasa ndray tsika satria ny zavatra mila tsoana tamin'le resaka teo de hoe avy ato anatiny inona ny avy ato anatiny tsy miroro avy aizy io avy ao anatin'ny kibon'ny tany tanin'izy io hoe tanin'ny Madagasikara tanin'ny Madagasikara ahoana izy ny tokony eto Madagasikara manjakana aizy eo le sarotra be de tam'izany anao solombavam-bahoaka tany ambato finandragnana de nanontany olona hoe anizy io tany io tampanjakana zany hoe raha vao miresaka fanjakana zany de tsy ao anatin'ny vahoaka aloha
aloha samy miaiky zany tsika fa ngatsy ny vahoaka ihany ny fanjakany sika mieritreritra zany tenenina ambony latabatra sy ambony taratasy fa rehefa tena samy malala zany totsika raha vao hitany fanjakana izy tsy eo zany vahoaka zay de zay ny olana le ankibony tany zany any fanjakana de ny vahoaka tsy manana maso tsy manana vava tsy afaka miteny milaza ny heviny momba ny ampiasana an'io satria ony efa misy olom-bava ny vahoaka de zareo ny manao ny contrat sy karazany de mangarahara ve de tena mitsimbona ny ho atsika malagasy tokoa ve de ozy ry zareo hoe petra tsara fa izay fanjakany nefa ny tena marina tsy fanjakana ry zareo fampitondra fotsiny tondra zay le izy zay lasa amizay tsika manaraka ty ndray dama no nisafidy an'ity hira anankiray ty zaly nisafidy an'lehibe molanga teo a de dama ny teny hoe tahiry koa rajoary a le hoe ranona ny kibo ranona ny kibo de mivezivezy le fanahy hira ny zokobe darolona resaka fiandrianam-pirenena ny resantsika teo ny avy ato anatiny inona nefa ananatsika malagasy zay mametraka ny fiandrianam-pirenenantsika inona zany voalohany indrindra tany tany ary ny hira-pirenena efa milaza hoe nosin-drazana matoa zany nosy ty de misy ranomasina koa zany atsika mba tsy ilazana hoe ranomasin-drazana manina moa ny tany ihany ny resana jerena le zany fa ataony zala amin'ny ara-teknika hoe zone maninna zone exclusive izana be tsisy malalana zany ny akamaro malagasy fa manana anjara ranomasina aloha tsika ny velarany a ronjato roetsy sy ray tapitisa kilometatra mivadiro 1,200,000 kilomètres carré zany hoe ny velarany Madagasikara ampitomboina indro ngezabe zany de le hoe ranona ny kibo de mivezivezy ny fanahy zany hoe raha vao mivezivezy zany ny fanahy de tsy ao anatiny zany ny fiandrianam-pirenena tsy manana fiandrianam-pirenena zany aloha tsy mitombona zany a ny fiorenany firenenao hoe tsisy ho avy mangirana zany eto vezivezy ny fanahy lasa dolo ny manampaizana malagasy ny tanora rehetra tsoka ny velany vezivezy ny fanahy nona ry zareo nona fahaizana mampahalalana avolenta kalitao ahafahana tena hoe manodina ny fiainan'ny malagasy avy ato anatiny fampikarana avy ato anatiny mba sitrahany malagasy avy ato anatiny zay zany le izy ay tena misy ambadika tena anina fa tsy le hoe nona ny kibo le sens ny kibo satria ny kibo voky ny mahatonga ny saina mieritreritra de tsy famendreo matsila zany hoe ny kibony saina nona ny kibony saina de mivezivezy izy de lasa mandany andafo izy satria tsisy ninona eto tsisy fanantenana eto enjana be nefa mbola mitombona hatram'izao atray raha miaina nge zany firifiry ny mpianatra manampahaizana malagasy mandeha ny etra-pitan-dranomasina lasa ohatrany hoe Madagasikara zay manana ranomasina roetsy sy ray tapitrisa kilometatra mivadiro miampy an'le Madagasikara nosy fahadiny lehibe indrindra eran-tany nefa ny mponina 520 tapitrisa monja de lasa tany ohatrany any Palestina ohatrany any Palestina hoe amposirana hoaia nefa tsisy adetrano eto loza be tamin'ny taona firy moa izy iny nivoaka tamin'ny 20 tany any koa tany de mbola mitombona hatram'izao satria ny orinasa fototra voajanahary orinasa fototra voajanahary zay tsy miandro telo volana sy tapany ohatrany tanimbary vao mamokatra telo volana sy tapany izy raha ohatra ka any amin'ny tany mafana fa inombolana izy raha mitany mangatsika io ny ranomasina io ny orinasa voajanahary efa miodina manodina ny tenany mamokatra tsisy banque mondiale mamatsy tsisy fanjakana manampy tsisy manina fa efa miodina ho azy tsy mila angovo tonga de makao ny angovo efa le masoandro io zany orinasa fototra efa miodina ary efa mamokatra isan'andro
tsapantsika malagasy fa orinasa fototra io tsy tsapa nefa ny vokatra azan-drano na lomotra zany hoe alga ny zavatra rehetra azo iarahana amin'ny famelona amin'io ranomasina io tsy mety matsy le hoe trandrana le ranomasina raha vo hoe trandrana masina ranomasina dia maka tsy mamerina zay ataon'ny sambo bevata rehetra mitrandraka mikoka ny arena azan-drano dia maka tsy mamerina zay mantsy na tonga le hoe valy babena rehefa nanaky ianao dia mamerina ianao zay zany le izy maiza maka dia maiza mamerina dia izay no olana angezabe hoe mila tsy misy ingénieur zany hoe ny tena marina zany inona ny avy ato anatiny inona ny efa ompelatanantsika tsika nge tsy départ zéro manana atodo vita malagasy manam-pahaizana be deabe tsika eny amin'ny université misy any polytechnique misy amin'ny ST misy avy eny amin'ny akatso misy marobe ny atodo vita malagasy zay tokony amadika tokony ifamelona ayay ifamelona amin'ny ranomasina mba ahafahatsika misitraka an'io ranomasina mitandasika be io orinasa le orinasa be tonga dia mamokatra ahafahatsika mahazo sakafo ho an'ny atodoany zaza malagasy mba ho apy tsara ny protéine io nge tena tonga dia mpamokatra protéine tsisy ohatro zany eky io ranomasina joary mpamokatra enina zana be io nefa tsika tsy manana orinasa na iray azy ampanao sardine oadzay tonga dia mpividy sardine dia atao ina dollar reo atodo vita malagasy zay ny amin'ny ranomasina orinasa ny tany ko ranomasina sisy damo ny tany ko orinasa be ary tena ary vita nanariko zao zany maha orinasa ny tany dia zao mba manandramanga nareo vombary tokana akotry ampanarana zany hoe zesika aloha no mandeha satria orinasa izy dia rehefa orinasa zany dia ampidirina sakafo ampidirina angovo ny angovo voalohany izy zesika na io zesika tainomby na io composta na zesika na hoe rakofana zesika rakofana zava-maniry amboniny zany hoe io zany le hoe voly rakotra zany hoe ambolena lojy na tsesisa rakofana zany dia ireny rehefa maty rehefa vonona dia ny fakan'ireny sy manome sakafo ny tany zany orinasa velona toy ny ranomasina zay mahatonga atsika hoe tany velona zay mahatonga atsika nyteny hoe tany maty zava-mananaina zany ny tany mila sakafo mila rano mila rivotra mila masoandro dia io zany efa orinasa vita nanahary ary io rehefa voambary ray ny ataonao ao afaka 3 volana sy tapany izy ohatra any amin'ny any amoron-dava dia isainy lasa 500,000 mihoatra vonakotry ray joary manome 500,000 akotry ao anatin'ny 4 volana 3 volana sy tapany ny asa zany le orinasa dia en'le tatsa zany lasa mpitatana an'le orinasa zay ny tena izy orinasa velona atao hoe tany dia ahoana ny mahanona antsika malagasy voambary ray afaka 3 volana sy tapany lasa 500,000 voana voatabia le voany kely lasa firy voanina karoty lasa firy voanina laisoa lasa firy ny tao mangazo lasa firy kilao voana zavoka lasa firy zay zavatra rehetra ampidirina ao anaty orinasa tany lasa ampitombony mihoatra lavitra ny tadiavintsika nefa mbola nona ihany mbola nona ihany dia mbola mitombona foana mbola mitombona foana liry sarotra be zany hoe izy zany tsy mora zany le tantara satria matsy rehefa miresaka efa miresaka ombenombeno zany dia hoe io ne tsotry raha tsotra riko na ninona ny mbola ohatr'izao foana ny zavatra ona dama nareo namorona an'le ira ve fa zany ny tao an-tsainareo
sa tatearinareo vao hoe efa milehibe efa miolondehibe ry dama sy raha olona sy nyretraretra de tena mafina amitsika efa tamin'izany venareo de efa nandinika an'izany zao zany izy le hiranay zany a zavatra tsy foronona tsy foroporonona fa tena le fiainany le vahoaka le fiainantsika malagasy mihitsy tonga de mahavoadonany sonay sy ny atom-panagnanay de lasa mivoaka zay nge izy de samy mahitan'le zavatra hitany ao anatin'le hiranay daholo hoe manatokoa zany de zay zany no mahatsara n'ity fandaran'ity zany a mba ohatrany hoe mba tsy ho very fotsiny zany le tononkiratsika ya mba tsy ho very mihitsy ny olona tokoa dama rehefa mihira tsisy tsy mahay tsenjery ny hirandro dama fa tsy enana fa tsisy miaina tsy enana le hira tsy enana le hira tsy enana le hira tsy enana le hira de zay no mahatokany hoe mahatokany hoe izay aloha zany tenako zany a de vao vita ny fianarana teny amin'ny université de zay vady a tonga de hoe any amin'ny tany zany neneno le orinasa tany izay mianakavy kely zany de hoe andaotsika anao hitodika amin'ny fampiroboroboana ny orinasa tany zay zany misy anay am'izao fotoan'izao de zay misy anay de tsapanay tsara mihitsy a ao anatin'le izy hoe ny orinasa tany a taratry ny fiandrianam-pirenena tokony malagasy zany a malagasy nke tsy mahatrapa hoe manafatra vary a ohatrany hoe dika hoe fahalemeny zany fa hoe manafatra vary de mora vary de tsara be zany hoan'ny mpanjifa hoan'ny olona mipetraka ty andrenivohitra satria ny olona mipetraka ty andrenivohitra ny vola no avadika sakafo fa ny olona any ambanivohitra ny sakafo no avadika vola de io zany a raha anjara toeran'ny mpitondra ny mandanjalanjan'io zany marina mihitsy zany satria am'izao tsika am'resaka zao dama na ny ambatondrazaka na ny afara dimanjato okapoka amidiny tatsara tena mitomany izy mivarotra an'le vary satria tena mbany ary ny ionge araroto zalam-panao azafady araroto zala pilalao politika hoe hitanareo zany aza tony mampidina vidy maro satria tena mahalala sy maharaka sy manozongozona ny fitondrana hatram'izay de ny olona tiandrenivohitra de io zany mena fahafapo de io kenakenaina kenakenaina de amena vary mora sarotra tsy hoe sarotra zao fa tsy mety zany fa le mpamokatra tsy mety zany nefa ny fiandrianam-pirenena mahalagasy atsika tsika aloha zany mahamalagasy atsika de vary nefa le orinasa fototra mpamokatra an'io ory-piasa mila ingénieur be dehibe mila ingénieur mila ahoana ny fatanana ny rano ahoana fahazahoana rano ahoana famokarana masom-boly vita malagasy masom-boly ahoana ny afahantsika mame sakafo ny tany manona tsika mahatonga ny tany ho velona foana mba olovan'ny taranaka faramandimby fa tsy totofana jezy bazaha araka le hirana hoe rozy raozy kely manaraka dama ihany mbola ny fantona an'ity satria mifandray am'le tany ranomasina tontolo iainana ao tsara misy le izy satria zao ao anatin'ny tontolo iainanao misy hoe raha tsy vokolokolo simba ny tontolo any ambany volo raha tsy misalasala reo endry mody adala mandripaka ny ala raha tsy masaka ho an-tsaina fa tsy mamelonaina ny tany karakaina zay zany izy de hoe tsy mety zarizary ny fambolena vary fa ho tonga ny mosary enjana be de re ariany anary mbola misy hoe tsy aferan'izy reny ny mikolokolo fa tsy aferan'izy irery raha simba ny tontolo vola no ilany akoatra izay tsy ilaina volavola ihany no mampidona ny tany io le olana angeza be olana angeza be eo lalina be tsy olana angeza be satria tsy aferan'izy irery raha simba ny tontolo
tsika rehetra zany samy ao samy tompona andraikitra de rehefa samy tompona andraikitra de samy manao zay reviny de inona le izy ny masaka ohatsainy de ny vola ihany tsy zalahy matanjaka mpisandraka bois de rose ihany io na mpisandraka ny azo sardidy ihany io fanatsika malagasy ihany mpisandraka an'io manao charbon azay vola ihany ny ady eo de tsy mieritreritra vola ihany zany hoe atakaly vola ny fahasimban'ny tontolo zay mamelona raha be zany ay enjana be zany fa zao ary afarany ery adiditsika jiaby ny mikarakara izary no ibaby any Madagasikara reo taranaka ary afara ave de avelan'ny dova-tangazana miavera tsara re somanjavona sy tsazana tsisy afabela kay tsisy afabela satria lay Madagasikara lay nosy ny razana miaraka amin'ny ranomasina manodidina azy efa orinasa nataon'ilay mpahary amelona tsika rehetra tsisy akanavaka zay fa misy sokazon'olona ao anatin'ny firenena le firenena ko zao zany le nosy sy le nosy sy le ranomasina ohatrany hoe ty tanako ty de ty portable ty itombony ty portable firenena vitan'olombelona de ao anatin'io firenena vitan'olombelona io misy hoe rafim-pitondrana rafitra politika rafitra toe-karena zao misy trano misy lalana misy tomobilina misy iny reny tsy namboarin'ilay mpahary ny firenena nge tsy namboarin'ny mpahary fa lay nosy sy le ranomasina mamelona ny firenena nge ny namboariny fa ny sisa rehetra namboarin'olombelona io firenena io nefa manimba n'le asa tanany zay nataony amelona atsika mila tena mazava zany dama mifoa mila mifoa anahirana ty damo ty matsy rehefa miresaka aminy tsy vo zao akory zay sy dama miresaka fa zao vo miresaka amin'ny plateau za fanina ihany ahako matetika rehefa miresaka zay moralahy de bodaloako satria misy zatra tsy takatra mihina fa takatra reo zatra resahany dama indrindra nenga tamin'ireny tononkira ny mahaleo ireny izay mba ny fampiangaviana hoe mba hazavola izy de natao re iainana fa ira farany ty ndray za dama nangataka anytio fantatrao ny antony velo sady ira-pitiavana lizy nefa mifono zavatra lalina be amin'ny fiainany zay fahatsapako ny velo lizy eto zany le raha inona amin'ny voalohany de hoe ira-pitiavana hoe tena velom-panantenana mahavelom-panantenana zany le olona tiana ao anatin'le tononkira zany de nefa le izy resaka fitiavana defa rehefa amin'ny iny zany le famakina voalohany de rehefa am'le famakina faharoa somary mandinika kokoa de le fitiavana iny azo atao hoe fitiavana n'lay nosy ny razana le ranomasina zay le azany hoe nosy ny razantsika fitiavana ny Madagasikara azo lazaina ohatran'izay velo zany azo everina koa hoe ohatrany hoe Madagasikara de ohatran'izay koa zany hoe ohatran'izany hoe efa feno zavatra firenena efa hitako tena eran'izao tontolo fa ianao ihany no mahasarym-piava tena zay zany azo ataon'izay koa le hira ary ny mahavelom-panantenana de zao voalohany indrindra tsika malagasy dia hodidinina ranomasina zay zany ny sisy tamintsika tsika zany tsy tratran'le hoe ady sisy tany zay zany de tsika malagasy ny mponina ato tanora marobe ny tanora ngamba ataoko hoe any amin'ny fitopolo isan-jatony any enimpolo fitopolo any ny tanora malagasy reo zany tena sady hery
angovo velona ampandeha ny firenena no atido ihany koa raha mahay manararoatra tsara satria tombotsoa fanararoatra zay le de izy zay no mahatonga le hira le hoe velom-panantenana velom-panantenana tsy am'le fitiavana an'le kala anankiray ihany zany hoe manantena ihany ary kala vamboloty ihanao fa manantena i dama manantena le hira fa hoe mahavelom-panantenana le ty Madagasikara satria manana tanora marobe marobe ary ireo tanora ireo no mila ny tena marina zany de hoe ireo mila kolokoloina mba tsy hidinjamololo trika raha pitso kolokoloina ireo satria ireo no manana ny atido ireo no manana ny angovo entina mampandeha ny firenena de zay zany le hoe ny hazo vanim-pilakana zany hoe ny tanora vanim-pilakana de ny tanina ny riny no tsara de aizary zany no ampanirina ny mahavanina nyreo tanora reo mahavanina de anisan'zany fanabeazana an'izy ireo manomboka hatra ny fanabeazana fototra makany amin'ny université mba hitodika am'le nosondrazana todika am'le ranomasina todika amitsika malagasy todika avy ato anatiny no misandratra makany velany zay le izy sotra ny damo tsy farana aty resaka ty makalaza fa 5 taona nareo amty mbola nisy fotoana ny titonty etsoka ny damo raha mbola alampotoany dama tena iresaka mahaleo fotsiny amin'ny akapobe ntsika am'zay mety ka fa ny androany ty aloha de zay no mba hoe hitondrana an'le resaka iny anjara brinky tsy mitsahatra raha mbola velonay iny satria ny hoa zany de tsara ny izarako amitsika zany hoe ny any zany tena rehefa tena nandinika elabe zay am'izao taonako zao a de ny sotoavina lehibe indrindra amitsika malagasy a de ny aina satria raha tsy velonaina de tsy afaka nanao an'ity fandarany ty raha tsy velonaina ianareo tsy afaka nienao an'ity raha tsy velona ny aina tsy afaka manao politika velona ny aina tsy afaka mampianatra tsy afaka manao soudure tsy afaka miasa tany aina daholo zany ny fototra angovo fototra mahavelona ary afahana manatsara ny firenena aina zany ny lehibe indrindra ho ana zany ya eny eky dama ny resako etiko zay sosotra ya sotra dama tapitra ny fandarantsika veloma tompoko veloma atsika veloma daholo